ny teno zao resaky zao. Voro eto aby moa ny solotegna ny ray aman-dreny, solotegna ny voahoaka eto Faradofay. Indrindra moa akabeazany de ny toteny Tanosy. Ray aman-dreny ny mijoro eto araky ny fangatahany ny maro, araky ny resaky ny rehetra hoe mizakana reo ray aman-dreny io. Hizaka tokoa moa satria elaela zay sy ny boapeo, elaela sy ny resaky. Manam-potoany ny raha rehetra. Ka hoy ny hoasy sika zay Tanosy, ny vatobeny sy mizaka Angariamboro. Fa ny resako eto voalohany, hisanga zahay, hisanga sika, hialy ny zo sika. Ka hararoto fa ny valala sy ny romandry ambavahady. Maro ny taray, gn'alahelo, gn'olana, ny fahasahirana misy sy hita amitsika neto, voarainay izy regny. Ka manjary hanagnasigny aminareo havanaby, anjary hanagnasigny amy Zagnahary sy ny raza, ny hametoka avao, hanao toboka anakana. Visiny izy mametoky, resy izy mametoky. Na hanao apela be mitoby andohategno zao, nosy magnahany sosiky, sy manohigny neto. Ka isora ny Zagnahary sy ny raza, nagnome asika ny zaka ny fotoandroany. Resaky Rio Tinto QMM rano fosiny, ny hibaha toeraneto. Zay ny fampiresahaneto zany, zay gn'anaova an'ity famoriana mpanao gazety androany tiky. Ny manao zeritodiky sika, de nisy fivoriana ataosika tamy lapan'ny tanàna tegna, lapan'ny tanàna Faradofay tamy 13 avril 2024. Zay namoahatsika ny taraitsika naby tam'izay fotoany zay. Tao ny taray amy fiaignatsika andavanandro, teo ny taray mikasiky ny QMM manokana. Regny raha regny de natambasa agnaty taratasy. Ka tamy 22 avril 2024 avao de nalefa manam-pahefana maonatiany. Nandefasana koa QMM fa mandraky ty gn'androany tsy rendre reo. Ka gn'akoho sy nagneno hatramizay hoy ny hoasiny lan'ny kary. Talohan'io ny nitaraigny tanora momba ny resaky recrutement. De tamy 12 mars 2024 sika nandefa taratasy fangatafiona tamy QMM. Sy namaly reo de nanao lettre de rappel tsika tamy 25. Zay reo vao nikoropaky. 10 ny délégation zay handeha hihona amreo eny. Tsy nekendreo fa 10 nizakandreo hoe 10 avao niekenay. Sy nampagnino anay zay. Satria zay nametra koa ngombolay Bevozo sy ny fily tany Elia. Ny fametrahana koa ary amin'ny faritra ny fotoa hifampiresaha. Sy naneky reo fa igny mandena. Sy nampagnino anay zay fa namonzy tegny. Fa izao zavanisy tegny. Ny fa tafily sy tao zahay tamy toera ifampiresahany io tao. De mizaka tamy le madama ny nandray anay, madama Isabelle, le vazaha vaovao, directeur vaovao io, ny nandray anay tam'izay fotoany zay de miaraka amizay ny madama mikasika ny ressources humaines zay, Bay, zay ny agnarana madame Bay, zay gn'agnarany. Tam'izay fotoany zay ny nandray anay de misy gasy visivisy moa teo. De nambara tamle vazaha zahay hoe zao nangataky nareo ny maromaro raha nangatahanareo taminay, ny délégation na 25 lasa 10 ny toerana tia mandena. Mba misy raha angatahanay aminareo koa, raha misy olo namsikane eto amy CRS. CRS zany moa catholique relief service. Io zany io CRS io nahatonga resaky satria nisy piasa mbo azavay ko aveo ny recrutevandreo sy nekeny ny recherche zay raha zay. Ka mba tokony hiboaka heky fa tsy hagnatrika ny ty firesahana ty. Nidrikina moa le madame fa piasanay io fa tsy maintsy magnatrika eto. Nisanga moa zahay de tapitsy teo fampiresaha. Fa alohan'ny nandehananay de namatoka io piasan'ny QMM io zahay tamy CRS io. Satria fagnambanimbaniagny zanaky sika teto ny nataony. Ka de zinaka koe vavanao tapero manomboka androany fagnambanimbanianao ny zanakinay io. Fa sy zay ny lianao tiky. Hanao nazezana vo agnatin'ny QMM koa, manao be resaky eo. Vita zay resako zay, niala teo zahay, nandeha. Ka zay ny fandehany ny raha egny. De avy eo amizay ny sesisesy ny taratasy nataotsika rehefa nandefa ny
fitarainany vahoaky ny sika tegny sika de nisy taratasy maromaro ny nalefa tegny amy QMM tegny de faraparany moa reo tamin'ny 13 janvier nagneky ny hihaona. Ino moa nagneky reo ny hihaona? Nagneky hihaona reo satria zao rehefa nandefa taratasy maromaro tegny sika sy namaly reo de hoy zahay hoe alao andefasana ny inspection de travail de nandefa taratasy tegna amy inspection de travail sika de ny inspection de travail no niresaka amin'ny QMM hoe misy fitarainana tonga aminay eto ka tokony ifagnatreha. Ino raha ny hafesena apesany? Ny hafesena apesany nandefa taratasy izy aminay tiky hoe mangataka fihaonana zahay aminareo. Zay ny natao nangany agny l'inspection de travail nitokanazy igny nangataka fihaonana ty izy. De zahay moa sy de nisarotiny loatsy fa hoe andao raha fa ho tenô ny raha ho zakany eo. Nivory tao zahay de io afa mahazasy ny QMM hoe sika mivory eto de misy sakafo de nambarako tamizay ny lianay io sy sakafo ny lianay fa hiresaky milamy ny resaky sika neto zay vao miroso amy sakafo. De narosonay moa tamizay hoe zahay tsy ifampiresaka aminareo raha tsy misy engagement. Manao engagement nareo hoe ny raha ho resaha sika neto ho tanterahinareo. Eo moa reo niodikodina hoe sy afaky manapa-kevitsy amizao zahay fa de aleo amy magnaraky sika mifampitoka andraiky. Hatramizao sy nisy tohiny ze raha zay zany. Ka tinatara moa ze raha rehetra zay sy hizakana avao hoe nareo raha tonga de nasiaky fa sy nisy resaky fampiresah, sy nisy fifampikatona, sy misy ny raha fampandrenesa. Nisy io natao fa sy miheno. Ka hilsa amin'ny votoatiny amizay sika. Zao zava-misy fitahiny QMM sika hatramizay ka hatramizao. Very aby regny rehetra regny fampandriana drisa avy nanomboky tamy consultation publique hatramizao. Iregny fifanarahany sy ny avin'aby regny sy misy raiky mba tanteraky. Fanakona maso aby regny. Hararaotiny sika satria sy mizaka ka manomboka androany hizaka amizay tsika. Za de mbona hatadidiny ingahy nifanja taloha tamizay fotoany zay. Hitako indro izy tamin'izy mbony directeur tamy consultation publique mitoby asy mihina kidarano mihina pasoky avy mbany voisegny fa ny lasa PDG izy raha dragnegny nifaliany nandehana amin'igny sy nagnatony olonegny sasy izy mandraky ny nielany teto. Ka tsy resaky famitaha tiky tamin'ny fanja sy tamy David Alexandre izy mba nivonivony nisy io fa nivonivony fa amizao andro indesany Isabelle zao, madame Isabelle ho ABT orinasa zao de miharihary ho bakandry nizy amizao na miharihary ho tafiky andrefa tanàna. Tamy consultation publique eo de niresaky ary nizaka hoe hiova ny fiaignany olo. Zinaka aby ze raha hakito asika. Ino ny zava-misy, ino ny raha hitatsika amizao. Ka ireto gn'olana mety tsy ho izy aby fa zay maharary aloha resahaneto mbo ho hitany magnaraky. Resaka recrutement, io ny tena problème, io resaka recrutement. Ta 1998 nilasy ny tanora teto. De tegna amy lycée, grève be io, zahay reto mitariky an'izay. Mbola agny Andriamatoa Rasolo Adolphe. Paix à son âme, tompolay Givenas, anisany mitariky andreo grève reo, niaraka tamy tanora teto ao Faradofay teto. Filaharam-be io, zefa bebe nahatsiaro an'io. Tegna amy lycée resaka tamin'ny fanja. De napanategna ny fanja hoe resaka asa ny tanora io, napanategna ny fanja hoe hagnome tombony gn'any tanora mifa mipetraka manomboky gn'asa ny certificat de résidence, manomboky gn'asa ny QMM de hagnome asa ny tanora. Hatramizao ino ny raha misy? Sy hita ze
fametrahana zay tanora visivisy angamba gn'egny. De ino gny raha soratany amin'ny taratasy mpanaovana appel de candidature igny. Gny raha soratany egny de hoe raha mitovy gny faripaheza de zanaky gny faritra gn'alany a compétence égale priorisena gny zanaky gny faritra. Zany gnapetraky ambany ery hanaovana takomaso. De mampiasa hafesena reo amin'ny fampidirany gn'olo hoe egny zanakindreo hafarina aby gny zanak'olo eran'ity tany ity de angala certificat de résidence. Io dra hafarina koa ry zareo mifokotany. Satria manjora misy lagny, magnome certificat de résidence anao zanakinao sy resiny gn'olo, fa igny resiny amin'igny egny. Ary tokony sy hatao agnatin'ny critère na recrutement certificat de résidence, fa io agnisany amitahan'olo na sikan'io. Tam 2011 nisy grève ny tariny fagnomba teto, sy fagnomba raiky avao fa maromaro association maromaro ny vahoaka ny faradofay nitarika an'io teto, fa naharary loatsy de isorana ny fagnomba nitarika an'izy io. Ary nahomby io tolona io satria nijoro tamin'io guichet unique. Nisy fanaovana sonia charte du comité de suivi du recrutement et de l'approvisionnement. Nanomboky nisy visivisy zanakisika voaray tamin'io. Sy ampitaondraiky raha nifoagnana gny guichet unique igny. Nefa ny raha resahako aminareo hoy nifanja tam boky rapport de développement durable 2010. Message du président, page 3. Attends comme tel français, relation avec la communauté. Restructurer le dialogue permanent avec un processus renforcé d'engagement des parties prenantes. Prévenir et résoudre les plaintes éventuelles de la communauté. Réaliser nos engagements dans les accords que nous avions signés. Renforcer notre processus de recrutement et d'achat local. En page 13, une obligation légale. Nos performances opérationnelles, ressources humaines, recrutement. Le processus de recrutement de QMM figure parmi les sujets de critique de la communauté. Nous avons renforcé nos procédures afin de satisfaire à la fois les besoins de transparence de la communauté, la maximisation du contenu local et l'exigence qualitative de chaque poste à pourvoir. Un guichet unique de recrutement a été mis en place en 2011. Ce guichet unique est géré par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Les offres d'emploi sont affichées dans les lieux publics, dans les locaux de la région, au service de l'emploi, à la chambre de commerce de l'industrie, à la commune urbaine de Fort-Dauphin, sur le tableau d'affichage des 11 Foutan, quartier de Fort-Dauphin. Les premiers tris de dossiers ainsi que les tests écrits sont sous la co-responsabilité du guichet unique et de QMM. Cependant, en tant qu'employeur, QMM aura la prérogative de procéder aux tests et entrevues finaux et de choisir les candidats retenus pour les postes. À compétence égale, QMM donnera la priorité aux candidats locaux résidents, conformément à ces engagements. Voici un cahier de charge. Na PGS Programme de gestion environnementale sectorielle 2019-2023. Cahier de charge aussi. Page 36, page 86. Aspect économique, emplois locaux, développement des PME, achats locaux. Dans sa politique de maximisation de ses retombées économiques au niveau local, Rio Tinto QMM a adopté en 2018 la charte de l'approche locale qui a permis de renforcer cette stratégie en achetant en tant que possible au niveau local les biens et services dont elle a besoin pour opérer. L'approche locale englobe les achats locaux, l'emploi local, le développement des compétences locales et le développement des fournisseurs locaux. De mametraka hoe omena tombondahany ny faritra neto locaux zany eto amin'ity toerana ty. Zay ve ny zava-misy amizao? Sa tsy mitovy ny dikan'ny locaux aminay sy ny dikan'ny locaux amin'ny QMM. Aiza ho aiza ny fampiharana an'ireny rehetra regny. Ny fampiharana an'io fenitra io moa hatramizay de nanokatagna amin'ny nanombohan'ny QMM, tsy haiko 98 QMM tonga teto na 86 fa
nanomboky tamin'ireo moa izy nanongo saipatany tamin'izay fotoana zay maro avao gn'olo nimenimeny maro gn'izao fa tena nibaribary izy tamin'ity volana novembre 2022 janvier 2023 sy hatramy 2024 mioapapana sy fanarahana ny fenitra izao zava-misy volana novembre 2022 nanao fandraisana mpiasa ny QMM agent de mobilisation sociale enina amby valonjato ny zanakisika nanao dossier ta ny natao io testa io sy misy voaraindre raiky hatramitsika mizaka za reo enina amby valondre raiky sy misy voaray ny farany taona 2023 voalohandohan'ny taona 2024 de nisy koa filazana fandraisana mpiasa agent d'engagement communautaire sy agent en livelihood raiky amy 510 ny nandray anjara tamin'io ny nahagaga ny maro ka tamin'ny fotoana nanaovana entretien an'ireo tanora reto tanora visivisa eneo angambany zareo ny nafahindreo tamin'io na hanaovana entretien enina ny tamin'ny fotoana nanaovana entretien fa misy olo fa tafilitsagny amy QMM igny io zany le CRS miisa 30 mitafiditseny io re olo enina natao entretien reo sisy voaraindre raiky afaka manao voavolombelona izy regny satria miresaky aminay aby regny olo regny hatramin'ny manager surintendant hatramin'ny agent laha tamy CRS io de mipetraky ny fanontania hoe reo zany mikanty reo ny farany mahay 13 CRS dra miaraky voaraindray mandeha mahagaga ane zany mametraky fanontania dra tsisy niana sy ty tany itiky igny nameno ny CSP ny direction ny relation avec les communautés amizao fotoana izao koa nafarina koa gn'Ambatovy misy olo ro Ambatovy amy direction ressources humaines ao magnafatsy Ambatovy lahatany na zenzina koa Ambatovy maromaro zao hatragna amy contractance misy zanaka misy olo lahata Ambatovy olo niasa tagny na lahatagny nafary napidirina amy QMM ato ny votovorona moa fa sy zaka sasy ny lahata votovorona igny nefa maro tena sy anagnanay marina ve ny compétence reo olo reo sa ino raha tiaha atao eto amty tanàna ty mampametra-panontaniana anay ka hoy zahay hoe jereo akaiky io fa zahay tsy hanaiky anio ity koa raha raiky ty fanangana cabinet fantôme hanao ny resaka recrutement ty nangany guichet unique igny misy cabinet fantôme tsy haiko ino aby ny titre an'igny de entretien par téléphone entretien téléphonique par téléphone izao raha gnanaova fagnadigna de ny zanakinao mariny atao sy tokavy ifampiresaha ifagnatry maso par téléphone ny ifampiresaha fanakonandraha aby io fanakonandraha sy misy ny zavatra magnaraky ny raha voalaza amy guichet unique ka mangataky zahay fagnadihadia sy fandresana fepetra momba ireo tranga ireo ka hoy aho manao anareo tanora misangana anareo e misanga zahay zao misangana anareo toheritsika io mivondrogna anareo misy anasa manangana fikambana fa hiady amin'io tsika hotolomasika anio ny taninao mitrobatrobaha sy misy tombony azonao ndre raiky dre ny zanakinao sy miasa agnatiny ao fandroahana piasa na fialana piasa ny fanesesy ny fandroahana piasa nanomboky tamy 2022 2023 2024 maromaro ny piasa voaroky tegny ary ny sasany ara tsy nahatanty le teritery natao anazy misy olona ane de tadiavana zivozivo atao hialany laha atao asa hampidiraniza eo hampidirinaniza de miala andahara misy dossier maromaro aminay ato io tsy ekena koa io tsy ekena koa misy zanakinay manomboka amizao ny miala lahategny mila mazava aminay fa sy roaroa fahatany avao fahatelo magnaraka an'izay momba ny expatrié ny vazaha lahatany mandeha magnatiky maro izy amizao tonga amy QMM ao nisy anegny fifanarahana ny arahana tamy QMM rehefa vita le fametrahana le fotodrafitrasa ny hoe ny zanakinay raha mba ampidironareo ao
de tamizay niresaky nareo sy manana le compétence de nifagnaraky tsika hoe hampanaovina formation hampanaovina stage ary nisy zaza nampanaovina stage tamizay fotoana zay nandeha tany de tandalandalana egny raha egny fa sy nizaka ny ray aman-dreny dra sy hitagny nombany le raha zany amizao fotoana zao maro ny vazaha laha ta Canada avy etiky laha ta Montréal asa matao san Donald Trump fa sa tsy haiko moa ve fagnontania mipetraky aminay sy anagnanay compétence ve reo toerana agnafara vazaha reo sa ino ny tiana hatao fa koatrany hoe mitalia tany malemy agnoregna mpangady ry zareo externalisation sy contractant ny externalisation gn'atao hoe externalisation de misy asa agnatina orinasa anankiray aboaky omena olo hitantana anazy de hitatsika regny nahatonga regny contractant regny zany gn'akabiazany mety nisy ny contractant amina zavatra vitsivitsy fa nahamora tsy latsaky ny 7 na 10 ny contractant fa tsy misy zanakinao ndre raiky visivisiky miasa amin'ny agny amin'io ka naboaky reo tanora reo laha tao de nalefagna amin'ny contractant ino raha mitranga raha ray tapitisany karaha manegna amin'ny QMM agny tamizay fotoana zay rohesy ny karaha manetika amin'ny contractant ty rohesy taloha azy izy io 5 aly sy ray hesy dra atao hoe tianao izy io halanao izy io hoaniny sasasasany contractant sasasasany ho iaho fa misy ny contractant magnaza lalàna magnaza ny raha atao ary misy namana agnatiny ao fa tsy ny contractant rehetra sara ho marihina zay agnatin'le raha ny raha sosialy sy zarizary agnatiny ao sy misy fiantraikany am'le fiaignan'le olo mba tiana io fantatsy hoe io moa zany amy resaka asa manao ohatran'io ity ny vola raisin'le olo misy pourcentage ny karama hoe ity ny charge salariale mba tiana ho fantatra ny charge salariale nyreo contractant reo ny sasasasany zay sy magnara-dalàna io mba tiana ho fantatra satria izy ny lasa manakarimbe gn'olo de lasa mahatra lalandava zany ny zava-misy koa agnatin'io resaka contractant io éternel journalier nanomboky tamy 2008 ao mahita olo mbo journalier avao hatramizao asa ino ny raha manonany zao misy lalànan'io nifa 3 vola enim-bola le olo raisina cadre raisina asa raikitra fa hatramizao misy maromaro mitaraina amina misy dossier amina ao journalier avao manginy fosiny ty fizakandreo PO ty tsy nahazo PO mahazo PO purchase order io ny miconditionné gn'asan'ny contractant sy ny agent de contractant mila jerena io fa manimba an'le olo manimba ny fiaignan'olo ka manao ansoavo zay amy syndicat piara hiasa aminay piara ifagnometagna nareo piaro ny zon'olombelo hijeran'io ary mifanjakana moa tsy hadino ny inspection de travail gestion de plainte mikasika ny fitaraigna aiza marina moa ty resaka fitaraigna ty za dra mahita hoe sy misy io toerana hitaraigna io mahazo aina ny QMM ary sitrapony angamba ny sy mampisy an'io amizay monomonina tragno agny avao gn'olo sy tonga amindreo agny hitarain'olo fa de agna tragno agny avao dra lasa voany cardiaque gn'olo n'igny monomonina tragno agny misy ny CSR taloha CSR comité de suivi environnemental régional ny gouverneur mitarika anazy io amizao fotoana zao sy miasa sasy io nanaova fitaraigna taloha fe de nitaraitagny gn'olo sy nisy valiny sy fantatsy hoe nagneza regny taray regny de nasanga ny CLL comité local de liaison sy ny structure de dialogue nagnaiza aby nisy arrêté nananganan'izy regny lasaiza eo zany miaia tegna hoe fanjakana zany magnampy ty QMM ty hanindrisindry anay sy taisy ny fanjakana sy taisy izy ka sy fantatsy hoe ino ny tiany fanjakana atao fa jerena zay rafitra zay manomboka amizao jerena misy rafitry mazava ity ho gn'anaovagny fitaraigna apetraky soa zay
ny rapport de suivi ataon'ny ONE moa de sy mazava aminay sady gn'agnatin'io rehefa mizoso ny ONE magnety gny raha misy amandeny egny olona Antananarivo aby gn'indesiny eo sy mahalala gny zava-misy eto sy mahalala indemnité fa sang tele sy misakana regny olo regny fa teknisiana fa misy olo tokony mahalala gny zava-misy koa eto na regny fuite d'eau regny sy fantatsyk'olo amin'igny agny raha maharary olo sy fantatsyk'olo amin'igny agny zay ene zay gn'anaova rapport io fa nisy fotoana namaly io rapport ny tam voalohany doa namary ny rapport ny ONE io fa ny fanamaly sy nandefasandreo le boky sasy ny fanamaly anazy ka manahira fahaefasy nanao sonia ny QMM nisy engagement nataon'ny QMM ino sy mahatanteraka an'io engagement io mahagaga tam consultation publique nanome teny QMM nisy une charte du comité de suivi du recrutement et de l'approvisionnement miaraka am guichet unique les consultations publiques moi 98 à 2001 ni charte du comité de suivi 2010 nisy ny fanaova sonia ny charte régionale entre la région Anosy Rio Tinto QMM sy ny plateforme régionale de société civile 2011 nisy ny fifanekena ny telo jona 2018 grève tegna 4 chemin io nataon'ny mpamboly mitambasy nisy ny fifagnaraha farany teo tam 4 mai sy ny 31 mai vokatry ny fitakiana maro tegna maromaron'igny hatramizao sy hitako hoe ahoana ny fanta nisy sonia ka mila jerentsika io mila tiatsika io tsy fagnarahan-dalàna ataon'ny Rio Tinto io zany sarta zany tena saropady raha namaky boky aho misy hiérarchie ny texte misy filaharany de namaky an'izay pyramide de Kilsen zay zay milaza fa ny convention farany ambony convention zany internationale io magnaraka anazy ao ny charte internationale satria de traité après an'izay de principes fondamentaux zay vao convention zay vao ny Congo ny gn'amisika neto ilalam-panorenana zay vao décret arrêté décision note zay ny filaharany ka ho jerentsika mifipetraka amin'io fa tsy vitavita avao hoe da ekena avao ny raha manao ohatran'izay mikasika ny entreprise sy ny fournisseurs locaux fanofana tomobily orinasa 10 eo mahazo laka eto ny misy asa amin'ny QMM o 10 eo mahazo laka ao reo zanaky ny farsy ampanaovy dossier avao zero mitalaky mila jerena zany fa manahirana le resaka ny fametrana mikasiky locaux ariky igny eo ty resaka momba ty location de voiture ty location de voiture ty zay maheno zahay fa misy tomobily raiky am 20 zao eto any Materoto da hisiko le raha Materoto zao ko zanatany eto aiza le local content le eto amin'ny faritra misy an'izay gnao nanao sonia an'izay nareo nanaiky an'izay sy ekena io mila mazava io mitsangana nareo entreprise fournisseur reo location de mitsangana nareo fagnometagna atsika hagnentan'io fa sy ekena io manimba ny fiaignatsika neto rano maloto raha roa ny hita ny famiresaky rano maloto ny rano inomina faradofa eto zay rano mifamangalaky sioa hanao mitaty rano am pompy misy dépôt maloto gn'ambany eriky famangalaky rano am pompy hanao de eo koa le rano maloto mivarina gn'andreny rano agny avarina zany mifavina nasany QMM ny ilmenity sy ny sisa igny de avariny agny ary igny ane nahatonga grève be teto satria nahafaty fia regny raha regny nahafaty amaly nahafaty agnatiny agny natao mifagnadihadiana gn'analyzy sisy miboaky hatramizao ary hararotineto koa gnany majomojomotsy io misy rano maloto koa andrano sokin'io sy miboaky hatramizao ino gn'antony ampihinany raha maloto zany zahay eto sa ampihinany raha radioactif misy amoahana an'ireo zavatra rehetra reo ka
QMM momba ny rano maloto eto Faradofay. Filtre ny problème o igny jirama. Gn'anareo zaranareo roa raha eo mandeha aminareo agny misy filtre mandeha amin'ny vahoaka aty sisy filtre. Asio filtre mandeha amin'ny vahoaka atyky. Trobatrobahanareo ty taninay ty ny vily filtre sy ho vitanareo. Ary tafitsy tamin'ny fifanarana tamin'ny 4 mai sy 31 mai io. Mikasika ny grève maromalina iny hoe hagnome rano fisotro madio ny Faradofay ianareo. Ny nahagaga tamin'io resaka rano maloto gn'andeha zay fanjakana eo. Mbo nagnome alalana avao koa raha gn'andeha hampagnary rano 8 mètres cube agnatin'igny rano gn'any. Mahagaga gn'olo mety fa mimenimeny da mbo mpampagnary rano izy. Tamin'io moa nanao taratasy ny société zahay ny totenya ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny société civile. Nanao taratasy hoe manangana nareo station de purification d'eau fanadiovana rano. Ka raha sy misy an'io sy magnary rano nareo fa hodikodigno avao. Ary agnisan'ny tolomany Lusud io. Nampigadrana ny maro amin'igny Lusud. Io fitolomana ny zony io. Ary mbo misy olo 7 agny. Voatazonagna amin'ny Lusud. Navady criminel ny dossier-ny. Ka mangataky zahay aminareo fanjakana. Tsy olo namon'olo, tsy olo nanonga-panjakana fa ny adjoa mangataky ny amoahana an'ireo olona 7 reo. Mikasika anazy roa moa zay pitarika anazy io mbo ifampiresahatsika ny momba an'igny fa tsy tiako ny miresaka an'igny eto. Gn'alany mandena, ny mahampy, ny rano nambavarano. Gn'alany mandena, ny mahampy, ny rano nambavarano. Io ny fototsy fiaignan'igny olo teto, indrindra amin'igny faritra fitrandrahan'igny. Pinotiky. Potiky niaraka tamin'izay koa ny fiaignan'igny olo. Fantatsika fa gn'alany mandena nefa fangalan'olo hazo e. Fangalan'olo falafa, raty, vaha, hazo fagnafody. Maro ny zava-maniry sy ny biby. Holany tamingana, andemiko ny vazaha. Levona. Agnatin'io raha io ao. Ino gn'ao? Fasiky mitavela amin'io ao. Ino gny tambiny? Ino gny nampanategnanareo tamin'ny consultation publique? Firy isan-jato ny olo nivelona tamin'igny teny tafiditsy agnatin'ny Jufritier. Jufritier sy ampizato angamba olo agnatiny ao. Miala maina zany regny olo regny ha. Mizoroatsika mitsangana momba ny mahampy. Ny mahampy de nampidibola ho an'ny tokatrano ambanivohitsy. Amin'ny andavanandro vilana sira, siramamy, kafe, dité. Amin'ny fotoa sy fekaran'igny vokasy de ny mahampy ny magnampy ny lehilahy. Indrindra moa tsy afaky mampidibola ny lehilahy de ny mahampy ny magnampy ny tokatrano. Ny toerana ahita mahampy amizao de feno rano hatrambozo ary misy voa ny toeran'igny. Ka hitatsika, fantatsika tsara ny toerana ny mahampy amin'igny tanosy. Anaova si fandambagna amognosa raza. Misy fotoa razy io nisikina anaova satroky. Satroky ny atao mahampy. Satron-draza. Misy saforany izy io nisikina. Niezaky nambony ny QMM fe sy naomby. Ny cahier de charge environnementale na CCE. Ny programme de gestion environnementale du projet dia milaza fa raha misy fahampiana momba n'io mahampy io de hisy tambo nomena. Aiza io fampanantenana io. Aboaho tsy maintsy takina zay. Resaka seuil de versoir. Rano nambavarano. Rano nambavarano nipetrahana 70 ny karazapia ny aina tao. 70. Ary ny vola miditsy amin'olo rohesy olo raiky ray hesy farany ambany hatram rohesy. Ny vola miditsy amin'olo isan'andro olo raiky io. Ny fa napetraky ny seuil de versoir. Navadiky gn'olo moa izy hoe seuil du désespoir. Toerany fahadisoam-panantenana. De karazapia ro hitavely. Raha mahazo 10,000 gn'olo raiky ny mandeha isan'andro rehefa mizaka hoe tsetsikisy. Nisy moa ny fagnomezana
fikarakaranandreo nisy tadidiko tam'izay fotoana zay hoe tam PDI nalefa hatragna Moramanga nalefa Tananarivo sy ny sisa nanao fiofanana hatraiza izy aiza izy amizao nisy ny fagnomezana fagnapianany ry zareo tegna Andrakaraka tam'regny fotoa regny vola firy moa io ka mila jerena io mila jerena zay lafin'izay fa tsy ekena io handeha nareo zao ino raha apetrakinareo eo fikamanandrazana lasa entreprise misy fitarainana nisy ny zavatra nataony Rio Tinto tegny hoe mivondrona nareo fikambanandrazana io de manangana association fa hampianay